Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy itija. Tianay marihana zany fa ity sehatra izay fampizarana sy iaingo ity dia hevitray manokana sy traikefanay no zarainay eto ary tsy mitifitra na hoe mikendry fikambanana na vondron'olona mitokana na olona hoe resanay manokana fa traikefanay manokana ilay izy ary fomba fijerinay manokana araka ny traikefanay. Manahoana very sy tija ivery moa izany dia mbola vahinay indray androany dia hiresadresakantsika androany momba ny vehivavy sy ny fanangajana eo amin'ny fiarahamonina, ny pression sociale. Ahoana ry very ny fomba fahitan'ny very ny vehivavy sy ny pression sociale aty ivelan'ny Madagasikara. Raha mitaha ny vehivavy amin'ny Madagasikara na vehivavy hafa. Manahoana iaingo sy tija, mbola misaotra betsaka anareo amin'ny fanasanareo amin'ity lohahevitra manaraka ity. Raha ny amiko manokana aloha izany dia manana fahafahana betsaka be mihitsy ny vehivavy malagasy raha aty ivelan'ny Madagasikara, na amin'ny lafin'ny asa, na amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny lafin'ny zavatra ohatran'ny hoe fianarana, ny zavatra tianao atao. Na amiko manokana izao ohatra, raha oharina amin'ny malagasy any Madagasikara dia manana safidy malalaka izany amin'ny fiainako satria mbola mpitovo ahako nefany safidy amin'ny asako dia afaka mandehandeha amin'ny firenena izay tiako aleha. Nefa raha ohatra izany ka hoe a Madagasikara amin'ny fianakaviana sy ohatr'izany dia tena azon'ny pression mihitsy na hoe maninona ianao mbola tsy manambady, tsy manan-janaka. Dia izany nefa pression izany lasa mafy be raha vao ohatra ny Madagasikara ianao. Nefa aty ivelany ianao tsisy manisy pression anao izany fa te handeha ery ianao. Tsisy manontany, te handeha atsy ianao, mandeha atsy, mandeha eroa. Na amin'ny asanao ianao tsisy miteny hoe tsy maintsy manambady ianao, tsy maintsy manan-janaka fa dia hoe manaja ny safidinao ny olona dia ianao koa manao metraka hoe izay ny safidiko izay dia ohatr'izay. Manahoana indray tija ny fahitan'ny tija ny resaka geja eo amin'ny fiarahamonina raha araka ny fitraikefan'ny tija. Ie, ilay izy aloha izany raha ny oharina raha tany Madagasikara betsaka ny zavatra tsy azo natao amin'ny mahavehivavy izany ohatra hoe ny traikefako izany izao ny resaka hoe fitondrana fiara ohatra dia ohatran'ny hoe somary voafetra izay ary tsy ny olona rehetrarehetra koa moa manana fahefana hanao an'izay fa na misy ary ireo manana fahefana ohatran'ny hoe tsy dia omena sehatra loatra ny vehivavy eo anatrehan'izay hoe na hoe nisy fotoana izao hita tamin'ny teny amin'ny tambazotra teny nisy vehivavy mpitondra taxi be dia ohatran'ny lasa nalaza be tao amin'ny Facebook tao ilay izy hoe maninona izy no mitondra taxi be nefany zavatra aty an-dafitra ohatran'ny efa hitanao foana zavatra efa mahazatra izany ohatran'ny hoe ilay izy hafa be mihitsy hoe hafa kely tsy tokony ho asan'izao ihany izany, tokony ho asan'ny lehilahy izany fa tsy tokony asan'ny vehivavy dia somary izay izany ny zavatra hitako Manome lanja be an'ilay fitovizan'ny zo ny lehilahy sy ny vehivavy ny aty ivelan'ny Madagasikara. Afaka ohatra mitondra camion ny vehivavy, mitondra bus ny vehivavy. Ohatran'izay mihitsy hoe eny misy koa moa izany ny zavatra ataon'ny lehilahy koa aloha ohatra hoe raha resaka hoe any amin'ny coiffure manao taovolo koa izao dia zavatra hoe tokony ho asa tokony ho ataon'ny olona tsirairay avy tsy misy hoe vehivavy na ho an'ny lehilahy irery fa nefany
azon'ny olona atao aty zany. Zany hoe tsika moa resaka vehivavy fa misy an'izay koa zany hoe Madagasikara hoe ohatran'ny hoe sokajiana loatra ilay izy nefany azony ataony andaniny sy ny ankilany tsara mihitsy. Tiako tohizana kely ilay resaka teo aloha teo izy roa vavy mikasika an'ilay hoe gejagejan'ny fiarahamonina hoe ny fiarahamonina no mametraka an'ilay fomba fijeriny sy ilay hoe norma tiano ho apetraka zany araky ny toerana misy anao amin'ny fiarahamonina ivery hoe afaka manazava an'izay hoe inona ny ainany vero mahakasika an'izay nametrahan'ny fiarahamonina izay araky ny zavatra nitranga dia avy eo afaka mizara koa iaingo raha ohatra ka misy anampiana. Sababetsaka ity amin'ny fanontaniana. Tena hoe miova mihitsy ilay hoe norme apetraka ilay société io zany araka ny firenena. Indraindray mety mampasoky anao ilay izy. Ohatra hoe raha Madagasikara zao tsika rehefa ohatra hoe mahazoazo nofo ngezangeza zany ianao dia ohatran'ny hoe norme apetraka amin'ny société malagasy ohatran'ny hoe somary manifinify ny olona indrindra koa raha mbola mpitovina ohatrohatr'izany. Dia nefa zany ny expérience-ako farany vao teo zany niasa tany Afrika dia nandritran'ilay routine sy ny stress ny sisa moa zany dia nengeza. Dia amintsika zany zany efa somary efa tena norme nany amin'ny malagasy mihitsy tena izaho ity. Nefa ny avy eo nefa ngeza indray ianao dia zareo afrikanina zany tena manja be, tena tsara tarehy be, sady tena mahazo dokadoka foana ianao isan'andro. Amin'io izaho efa somary choqué tsara mihitsy trakeko foana dia manompo an'ary ilay olona sa ahoana. Izaho sao dia mijery ny paoziko ary izay ihany tena ohatran'ny tsy ao mihitsy. Dia nisy fotoana somary tena ilay ramatoa mihitsy hoe ka ratsy izao any aminay, ratsy izao any aminay dia ilay ramatoa mbola miinsiste ka tsy izao. Jerevanao anie raha voavoaka isanao fa jeren'ny olona fotsiny tena tian'ny olona. Dia ohatr'izay ilay izy dia nefa avy eo indray ianao ohatra hoe mandeha akaty Amerika avaratra ianao na ohatr'izany dia raha oharina amin'ny angezan'ny olona sasany indray ianao dia ohatran'ny hoe kely indray ianao dia sentir indray ianao hoe nefa ohatran'ny norme indray ianao dia nefany natrehan'ilay société indray raha aty ivelany aty Amerika avaratra tsisy manao commentaire anao mihitsy na amin'ny poids-nao na kely ianao na lehibe fa izany hoe samy miaina ny fiainana ohatr'izany. Dia hoe izay zavatra ohatr'izay zany anisany ohatran'ny hoe geja ihany koa izany hoe mila gérenao zany maha olombelona anao sy amin'ny maha vehivavy anao sy amin'ny koa arakarak'ilay firenena andehananao fa izany hoe mila swing zany ianao amin'ilay zavatra rehetrarehetra satria indraindray izy tsara amin'ny toerana iray ratsy amin'ny toerana iray nefa aminao koa ilay izy ianao koa manana perception-nao izaho koa ohatrohatr'izao no tiako. Dia ohatr'izay fa tsy haiko ahoana ny hevitrareo roa vavy indray amin'izay. États-Unis aloha tena tsy mety raha vao ohatra ka hoe ianao zany manao commentaire amin'ny vatan'olona hoe kely loatra na lehibe loatra fa mety misy fiantraikany lehibe eo aminao ilay izy. Mety ohatra lasa mety miady amin'iny olona iny ianao na mety mahazo olana amin'iny olona iny ianao rehefa avy eo. Izay ny zavatra vao marika izany mipetraka aty. Ity zao ohatra manana traika efa hafa momba an'ilay resaka vatana ivelany sy ny geja apetraky ny fiarahamonina momba ny resaka vatana sy bika. Afaka zarainy ity ve azafady? Ny anahy zany misy anankiroa ilay resaka ilay hoe rehefa niteraka talohan'ny fiterahana zany somary nanifinify kely dia raha tamin'i Madagasikara dia nanifinify kely mihitsiny dia rehefa teraka efa mitombo ny isan'ny ankizy izy ny fitenin'ny sasany izay dia mengeza dia ohatran'ny hoe tsy matimaty ny olona lolo mihitsiny hoe lasa ngeza ianao na hoe olona efa elaela tsy nahita dia hoe toa lasa ngeza be ohatran'izay izay ilay bika sy ilay endrika ivelany fa ny anankiray koa dia resaka volo. Izaho zany efa lava volo be koa taloha dia efa andeha ataoko hoe 7 taona mihoatra ny 7 taona ary
2015 nanomboka 2015 zay nefa nijery sary koa dia tany amin'ny lycée tany any fohy volo koa kay fa tsy matetika zany tsy ela be ilay satria vetivety naniry ny volo fa na coupe carré na lava volo foana taloha dia zao zany efa nisafidy hoe ho lava ho fohy volo dia tsy azon'ny olona mihitsy ilay sao tadiavin'ny olona petraka amin'ilay taloha izay foana hoe zay zany ny taloha nahazatra azy dia ohatrany hoe teneny hoe tsy mety io fa manina raha lavaina ohatrany hoe tsy vehivavy ny fohy volo zavajavatra ohatran'izany fa tsy fantatro hoe le izy hoe inona hoe norma eo amin'ny malagasy ve zay le hoe rehefa vehivavy dia tokony hoe lava volo ve sa hoe ahoana fa zay zany ohatrany hoe somary mahatsikaiky kely amin'ny fanontanian'ny olona hoe rehefa ohatran'izay ny safidinao dia hafahafa amin'ny zareo ny manaiky an'izay na hoe manaiky an'izay safidy zay. Na ohatra koa hoe tsy maintsy atsotra ny volo fa tsy mety le manao volo curly satria ohatrany hoe ohatran'ny mpamosavy ianao sa ohatran'ny olona adaly ianao raha ohatra ka mitazona an'le volonao voajanahary ohatrohatr'izay koa ngambany le izy apetraka amin'ny fiarahamonina lasa mangeja ny vehivavy ilay izy. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.